Miarabantsika rehetrarehetra indray amin'izao fotoana ny fanomezana eto izao. Mbola resaka ady amin'ny kolikoly ihany resaka ty raisa agety miampy amin'ity resaka vary mora halatra ty ihany mbola resako aminareo. Mahatonga ana mbola miinsista amin'ity raharaha ty dia satria izao tsika malagasy tado zatra lasa normalité zany ao a Madagasikara ny ratsy manjary. Hitantsika zao raha ame ohatra fotsiny hoe anao enquête environnementale ony ny fanjakana momba le autoroute izay efa nanomboka. Zany zavatra zany tokony mandeha aloha ny enquête environnementale no mandeha aloha, mandeha ny étude sy ny rehetrarehetra zay vao mandeha ny famoahana vola anao an'le autoroute. Le tsy resaka hoe mampime hoe zareo tsy mahay, tsisy an'izany, tsy resaka tsy mahay io, hainy tsara zany. Fa ny mamaika anazy dia ny amoaka vola. Ny mamaika azy dia ny akan'le pourcentage ao anatin'le vola ny débloquena iny. Dia ny ankoatran'izay ils s'en foutent. Dia tonga ny amin'ity resaka pacte ity zany resakitsika androany. Nijery an'ity fametrahana amin'ny fomba manitriketrika ireo mpitsara vaovao amin'ny pacte. Mba hainareo moa fa ny société civile na ny fiarahamonim-pirenena ao Madagasikara dia miara-miombona antoka amin'izany pacte zany ary normalement zany alaina ny hevitr'ireo société civile ireo ao a Madagasikara ao mba hanendrena ireo olona ao amin'ny pacte. Ireo société civile ireo mety tsy dia tena mahafantatra ny mikasika ny mpitsara tsirairay ao amin'ny fitsarana, fa kosa izy ny fomba fanendrenany zany mpitsara zany ny tena jerevany. Tamin'ity fametrana reto pacte vaovao reto nefa nametraka ny société civile hoe tsy ekenay ity processus nametrahana ny pacte ity fa misy zavatra tsy tomombana. Voalohany indrindra ozy izy efa nekeny ny ministra tamin'izany ny ametrahana anaovana reconduction an'ireo pacte ireo ary nekeny CSM zany. Tokony zany renovelena mandat zareo. Ny zavatra misy nefa dia izao tsy mety amin'ny fitondrana zay zavatra fa mila izy olona tena miara-miasa aminy ary vonona ny hanadio ny dossier malotony izy rehetrarehetra ao amin'ny pacte, satria tsara fantatritsika fa misy dossier marobe miandry ao amin'ny pacte ao mikasika ny naina vazaha maire Antananarivo, mikasika ny CNAPS, mikasika ny vadiny mamy Ravatomanga, mikasika ny Ravatomanga, mikasika olona marobe izay eo amin'ny fitondrana, mikasika ny Rinarakotomanga. Efa nalefa ny Bianco reny dia ao amin'ny pacte ary misy mbola any amin'ny Bianco ihany koa. Ka mila olona atokisana zareo anao an'izany. Inona zany ny atao? Na io olona kaiky, na io olona manaiky baikona, na io olona efa tanana zatra mitsotra be casserole, na io olona corrompu, efa ina moa ty? Efa malaza amin'ny kolikoly. Dia ohatran'izay zany no isafidianana an'ireto olona atao amin'ny pacte miampy ny mpiandrano andrano. Maro ny mpitsara te hiditra amin'izany pacte zany ary maro ny mpitsara izay intègre. Misy dia misy zany. Fa tsy hoe koa rehefa mpitsara dia corrompu daholo. Misy ny intègre. Fa reny intègre reny tsy tafiditra ao amin'ny pacte zany. Amin'izao zany dia mpitsara anankiray aloha tena voatondro, tena voatondro. Tena hoe pointé du doigt fomba filazana azy. Amin'ny fomba ahoana moa zany reto hoe
ity mpitsara ity inculpé zany hoe voaroroy ao anatina dossier na corruption ho nandray vola roa sakosy io mpitsara atao hoe Rodoso izay Rodoso Rakotonanahary izay voatendro doyen taka napetraka androany io. Coïncidence kely fotsiny io mpitsara teo Rodoso Rakotonanahary koa no anisany tsara ny dossier izay ny condamnénanao 3 ans d'emprisonnement ferme pour atteinte à la sûreté de l'État si diffamation envers Ravatomanga et Rajoelina et izakonga ny ministère en police anisan'ny mpitory tao anatiny. De gaga ianao hoe tamin'izany zany eritreritra fa maninona zany ty Rodoso tsy mba mieritreritra aloha vao manao zavatra. Amin'ny fomba ahoana moa zany dossier tsy en état andeha ho tsaraina. Kay moa zany izay nitambin'le izy hoe condamné o fa nirysoa herinay vo fa ho ataonay doyen Pâques ianao. Zay ve zany le izy. En même temps io ramatoa io ihany koa dia ny fianakaviany misy olona akaiky azy nigadra tany Tomasina fa nanao trafikana rongony nefa izy lehibe ny commissariat de police ao a Tomasina. Manao trafikana rongony ary nigadra no izany. Misy olona akaiky azy koa inculpé amin'ny affaire Bois de Rose ny amin'ny affaire ino moa ty évasion ny Edi Bois de Rose tao amin'ny HGRA. Ny asa tao amin'ny HGRA zany olona zany ary aveo nifindra ao amin'ny klinika Ilafy any Mamy Ravatomanga amin'ny polyclinique Ilafy ny Mamy Ravatomanga. Kanefa izany olona zany de inculpé ihany koa tamin'ny affaire évasion any Edi Bois de Rose satria nanome alalana any Edi Bois de Rose io dokotera io mba hitsabotena tao amin'ny hôpitaly. Kanefa ty olona nitsabotena izay ny certifié-ty dokotera ity dia mandeha mamonjy boaty any Nosy. Zay ny natratra ny Edi Bois de Rose. Marary izy tena narary. Fa noho ny vola rehefa vita amin'ny fitsaboana izay natao azy lasa izy namonjy boaty. Aiza nisy olona migadra andeha hamonjy boaty. Ny olona rehetrarehetra amin'izay aveo no migadra sy voasambotra sy condamné no ny agege nefa rehefa tena dinihana ny olona izay nanome anazy autorisation hivoaka ny hôpitaly no tena manana no tena fosotra amin'izany. Misy olona marobe complice ao. Misy mpitsara, misy mpiasan'ny fonja, misy dokotera. Fa ny tiako tenena dia ny fianakavian'ity ramatoa ity zany misy dossier amin'ny tribunal ary zareo efa zatra miaina amin'izany kolokolo zany tsy lehibe tsy kely tsy manam-pahaizana tsy kely fahaizana tsy manao daholo. De zao zany izy zao lasa doyen Pâques de inona hono reto no antenaitsika amin'izany. Déjà izy misy casserole. Io dossier zay mahavoaroroy anazy amin'ny affaire na roa sakosy vola roa sakosy nampanateriny raisan'ny chauffeur tao aminazy zany dia inculpé Raissa Rodoso ary ny chauffeur Raissa io. Misy fitoriana mandeha eny amin'ny Pâques mangataka ordre de poursuite ny Pâques eny anivon'ny ministère en justice mangataka c'est ordre de poursuite contre un type tsara ty pour corruption bloqué ny ministère le raha tsy mivoaka ny ordre de poursuite. Fa maninona zany izy tsy mahazo ordre de poursuite. Misy mpitsara hafa nefa pour 200 000 ariary 1 million de francs tsy miaro an'le mpitsara nanao corruption na 200 000 fa amiko zany na 1 million na milliard rehefa nanao kolokolo ianao de mitovy fa saingy le traitement kosa tsy ekena hoe rehefa 200 000 ariary zany le kolokolo nataon'le olona kelikely izy tsy mahafantatra olona sady tsisy miaro tonga de MD avy hatrany ary nabridana mihitsy nisavana anazy tena afa-baraka le mpitsara.
tsy resaka hoe mampalahelo okaloha tsy izay mihitsy ny tiako tenena tsy mampalahelo izy fa resaka hoe 2 poids 2 mesures rehefa ohatra zany mpitsara mahitahita manao kolikoly ao amin'ny fitsaranao vao maika izy mahazo toerana fa rehefa mpitsara tsy mahitahita sendra manao kolikoly ao amin'ny fitsaranao dia mampamangy vita karieranao mba ilazako amin'ilay mpitsara hoe aza manao kolikoly koa fa raha ianareo ratsiratsy lamosina dia ho simba ny asanareo tsy vitany manimba ny fiainan'olona fa simba ny asanareo ty secrétaire général ny ministère en justice ty akaiky Andravatomanga depuis nipetrahany fitondrany Ravatomanga sy Rajoelina fitondrany Ravatomanga parce que c'est notre super président qui s'est autoproclamé le patron de notre président élu. Izy ny patron any Andry Rajoelina. Milaza izy fa chef de cabinet. Mais c'est le super président, c'est lui qui commande à Madagascar. Personne n'ose dire son nom. Matahotra azy ny olona satria nahoana manana en prison ministère en justice izy tompoko. Dia izy ny olona ananany en prison secrétaire général am ministère en justice. Dia satria zany miaro ny ariaran'ny Ravatomanga ty secrétaire général am ministère en justice ty pour bloquer tout ce qui peut toucher Ravatomanga ary mampiasa ny fitsarana amelezana an'izay olona rehetrarehetra mamela ny Ravatomanga. Dia izy avy eo afaka manao izay tiany atao koa ao indrindra dia ny mivarotra an'io mise à disposition io. Hitantsika fa tany Nosy Be moa zany dia voalaza foana. Nisy vadina sénateur anankiray tany Nosy Be tratra nitondra volamena. Rovavy zareo nitratra tamin'io. Rehefa tratra nitondra volamena reo olona reo dia nigadra MD. Rehefa MD izy reo dia navoaka mise à disposition ao an-tranony ataovy mise à disposition ao an-tranonao reo mantsy ny CE zany chef d'établissement ho an'izay tsy mahafantatra. Tsy nanaiky raha le CE na Nosy Be tonga dia nasorona. Tonga dia nasorona zareo le CE dia nosoloana CE vaovao ary amin'izao tsika amin'ny teny izao dia ao an-tranon'io CE vaovao io no manao mise à disposition ity vadina sénateur ty. Zany ny zavatra mitrango a Madagasikara ao zany ataoko hoe tena tiantsika malagasy mihitsy ve zany ty kolikoly ty sa ahoana tout le monde trouve ça normal. Izy moa le milaza hoe iady amin'ny tsy maty manota. Izy Paolo sy Fitrama dia izarefa. Teny ao izy dia mba zavatra hafa ny tianareo idivana. Fa raha tsy maty manota dia tsy ireo olona izay miaraka miasa aminareo c'est-à-dire ireo olona eo amin'ny fitondrana izay rahanareo miasa. Raha iady amin'ny kolikoly nareo raha iady amin'ny tsy maty manota nareo tsy ireo mihitsy no andeha iarahanareo. Eka vadiny sénateur Diego izy. Zany zavatra zany no mitrango ao avoaka ny gadra ao amin'ny fonja moyennant espèce sonnante et trébuchante. Dia amin'izao tsika miteny izao apetraka indray ty doyen paka izay voaroroy amina resaka kolikoly ty. Dia tsy nivoaka zany ny ordre de poursuite kanefa ny olona izay iray inculpation taminy dia notsaraina tamin'ny volana février ngamba le izy raha tsy diso dia notsaraina dia condamné 18 mois d'emprisonnement ferme. Dia normal na ve reto hoe ny anankiray condamné le olona voalaza fa nanome vola no condamné 18 mois ferme ary le olona voalaza fa nandray vola lasa doyen paky. Ekenareo ve zany ry malagasy? Ekenareo ve zany? Sa ve hoe afaka hoe nomena raha ohatra zany ka hoe nomena le izy raha ohatra zany ka hoe nomena izy ka tsisy nandray dia tokony samy afaka ne zany le olona. Fa maninona ny anankiray condamné, ny anankiray lasa doyen paky.
Anne, les questions encore, c'est les avocats je la connais un tout petit peu les routes fa tsy tena mana problème aminazy fa za fantatrareo tsara hoe tsy rarahiko na olona fantatro na tsy olona tsy fantatro fa ny zavatra ataonao ny manahirana ana maninona izy no mbola lasa doyen au moins izy aloha mandra-piandra épuisé ny procédurany de suspendu de ses fonctions izy na izy mipetraka amina garage izy na je sais pas izy na mipetraka amin'ny toerana tsy afahany aloha manohy an'izany asany firy moa reo mpitsara zay suspendu pour suspicion de corruption mbola vao suspicion de fa suspendu ianao fa ina zany ataon'ny CSM any koa zany fanontaniana mipetraka amin'ireo CSM reto ty conseil supérieur de la magistrature ty ny CSM ve tena miady amin'ny kolikoly ary tena tena miady amin'ny kolikoly ary tena sarotiny amin'ny resaka corruption io sa de hoe anay io zay ataonay io isaky ny telo taona zay tapitra ny mandat anay de amorona mpilivava tsangatsaman'orana eo ndray koa zay mpitsara ifidy anay de zay sam'izay ihany io fa sady tsy migérer ny carrière'le mpitsara araka ny tokony ho izy no mbola ihany koa tsy mijery tsara hoe ahoana moa fandeha an'ireto mpitsara mipostuler reto za tsy miteny hoe madio daholo le ambiny fa ity anankiray ity aloha de tena hoe tsy haiko hoe ahoana fomba nanekena an'io tao raha efa mivoaka ny didy mpitsarana hoe natao ny ordre de poursuite nandeha ny poursuite nandeha ny fitsarana afaka madio izy na afaka no fisalasalana izy na renvoi des fins de la poursuite izy de tsy maninona afaka natao ny namoty afaka natao ny nomination fa izy ve zany sady efa bloquena ny dossier any hoe tsy mahazo alefa tsarainy io fa raha vao alefa tsarainy io de tonga izy de mihinana ohatrany raha isa ihany koa aleo tsy alefa mihitsy de inona zany no antenaitsika de azagaky tsika ny herinandro ohatra manjavona koa zany dossier any ao amin'ny paky zany izy ao potony eo marina tsy ataony manjavona zany fa heureusement enganeka misy registre ao anatin'izany pôle anti-corruption zany ka de hita trasy io fa afaka telo taona de tapitra ny mandahany de hitatsika eo indray fa ny zavatra za zany tsy hoe tena hoe ialako tsinjy izy ilazy hoe ty faniry soa ty zany de tsy maintsy hanenjika ny mpitsara miaraka isika malagasy veo tena te hiady amin'ny kolikoly fa satria raha tena te hiady amin'ny kolikoly tsika de tsy hijerevana tavan'olona le izy ary tsy hoe mitabataba fotsiny ohatr'izao ny ataontsika fa le izao zavatra ataoko anareo zao de fampahafantarana anareo ny zava-misy fampahafantarana anareo ny lalàna inona ny tokony fipetraky ny lalàna ary inona ny tokony ho izy ary itoshena zany hoe ikitiana ibitsiana amin'ireo tompona andraikitra izay tokony handray ny andraikitra ny tsirairay avy izany zavatra zany misy ny société civile misy ny transparence internationale misy ny PNUD misy ny isan-karazany iteny indray zareo tsy mety engasy ny mahay teny gasy reo rehefa te hahay teny gasy misy olona be de be gasy miasao afaka manao traduction an'izao zavatra teneniko zao misy afaka manao tatitra fa tena vonona amin'izay ve zareo tsara fantatrareo fa mandoa mindrana vola any amin'ny banque mondiale sy any amin'ny FMI Madagascar mba hanaovana renforcement de capacité an'izany pôle anti-corruption Bianco Samifine CSI zany hoe omena vola en plus reo akoatra ny asa mampitsara anazy amin'ny mampanao enquête azy de omena vola en plus karamaina en plus izy anao an'io asa io ny anton'izay de mba olona mendrika sy olona tsy atahorana anao kolikoly ny atao kanefa tsy zay ny vokatra zavatra misy hatreto zany aloha ty resaka raha isagety lazaiko ty secrétaire général ministère en justice procureur général ny cour d'appel n'Antananarivo
ny doyen paky ireo zany zao dia mangatsiatsika fotsiny eo tsy misy ninina mahazo an'zareo manoloana ny forte suspicion de corruption izay mahazo azy nefa ny olona voalaza fotsiny hoe forte suspicion de coup d'état saika hamono any Andry Rajoelina saika hamono efa voaporofo zao fa tsisy resaka saika hamono zany dia migadra any mandrakitiny androany Paul Fanoarana sy Philippe François sy olona maromaro ireto nefany misy vavolombelona misy didim-pitsarana manamafy hoe izao any izy any mangatsitsika fotsiny zareo isika miaina amin'ny vidim-bary lafo be satria misy olona mangalatra vary dia manao retention any vary io lasa tsy misy vary mandehandeha ny an-tsena satria misy mangalatra ny vary olona eo amin'ny fitondrana mangalatra vary Tinoka Rinara Kotomanga gouverneur ny Toliara ny anisan'ny voatonona amin'izany mbola lava ny anarana fa reo aloha zany ny voalaza voalohany indrindra resaka kolokolo ny usurpation de fonction trafic d'influence ny vol ohatran'io ny fangalana prise d'avantage injustifié zany rehetrarehetra zany tsy misy manao aizany dossier ny torin'ireo karazan'olona manana intérêt amin'izany eny amin'ny Bianco tsisy dia maninona ny tsisy taitra ny tompona ndraikitra samy andrinona miandro hoe ina moa ty miandro spectacle amin'ny 13 mai indray spectacle manko ny azo atao amin'ny 13 mai raha zany areo rehefa le manao spectacle amin'ny 13 mai iny dia misy mba mitondra banderole ny sasany mody hoe je spectacle nefa zavatra hafa ny andehananao fa zany no tokony ataonareo malagasy rehefa le misy spectacle bojo iny eo amin'ny 13 mai dia mba manarota koa mba manao zavatra ho an'ny firenena zay ihany tsina ny ahafahana mandeha amin'ny 13 mai ko io zao aiona endry hitako eto maninona izy nanao an'iny akanjo ty zany atoko tena exceptionnel nanao akanjo maramara izay mitovy ina moa zany anaran'ireny treillis dia tonga dia voasambotra nataon'zareo garde à vue tany saika ny gadrain'zareo irosy manao treillis andro amanalina tsy andro latsinainy tsy talata tsy andro fety tsy sur scène tsy eny an-dalana tsy ao amin'ny assemblée tsy misy misambotra tsy misy miconvoqué dia nefa mitovy zao le izy ary izy tena miantso mihitsy hoe io zay mahazo manao an'itony zay zao zany zavatra atao zany zavatra mitranga ao dia le tompona ndraiky zany hoe le police gendarme sina matahotra ny rosy dia tsy masana miconvoqué fa aiona edra sy tainsimena zany tsy atahoran'ny zareo dia tonga dia migadrigadrainy tany jusqu'à ce que hoe nandeha ny fona atao hoe azafady ara fa tsy hanao an'ilay akanjo tsony gadraina ny olona dia satria tokoa raha reo koa aloha ny gadra tany dia nataony olona fangalana vola atao fa hoe tony olo malaza tony aleo angalana vola amin'izay mahazo mise à disposition dia tsy mahasamy joro koa avy eo hoe tsy mahasamy teny avy eo hoe izahay ny ka nanao kolokolo mba hahafana mivoaka fa dia zara raha aloha mba manao an'ity reo Rinara Kotomanga koa manao tenue militaire tsisy mandrara tsisy mahasamy teny vao maika raha manao gemme daholo ry izy mianakavy tokony sambotra tsataheny akanjonao madame le izy moa ny anarany tsy tadidiko tsony de Bessilna fa ny olona izay madinika rery ihany no voasambotra manao an'ireny misy député io Vepana Jocelyne anisany manao an'ilay akanjo koa zany ane zany ataontsika hoe trafic d'influence deux poids deux mesures izany miendriky mikolokolo mitranga ao amintsika tout le monde trouve ça normal zaho miteny aminareo za tsy reraka miteny an'ilay za tsy reraka ary tsy hoe miteny an'izao dia satria tsisy atao na hoe miteny an'izao satria ihany tsy tiako satria tsy tiako le VP ihany na tsy tiako Rosy na tsy tiako Rinana tsisy raraiko an'zareo
fa ny zavatra misy dia hoe mandra-paroviana antsika nanaiky an'izany ho avy izao fifidianana dia anjaka tanteraka ny kolokolo tena hoe faratampony dia ozy itsika hoe ka izay mila milaminako izay efa manana izay efa ina moa ty efa leo izay ka izay efa tsy mila korotana ka leo ihany izay iana mikolokolo eto fa dia izay tonga eo na kolokolo eo na tongavana eo dia efa mety aminay foana izany zany ny iainantsika ao Madagasikara zany raha tsy tonga sainantsika malagasy rehetra raha tsy isika mihitsy ny tonga saina maintenant ça suffit tsy mijanona io ary apatsevoko anareo sao dia tsy tadidinareo fa ny fitondrana nge ka any vahoaka ny fahefanany any vahoaka tsy hoe satria nareo misoratra anarana dia saina mifidy isaky ny 5 taona dia izay ihany ny ilana ny vahoaka fa rehefa avy eo ny vahoaka no manompo ny mpanjaka izay eo amin'ny fanjakana tsy izany tsy mpanjaka ny any amintsika fa olom-boafidy ka ireo olona voafidy ireo rehefa ohatra ka manadala ny saim-bahoaka dia tokony averina vahoaka ny fahefana izay ny zavatra tokony ho izy fa aza mety pepona antsika hoe iantatody miady ambato ve matoa izy mbola manao hoe anamboatra fifidianana tsika anao fifidianana tsika anao an'izao tsika zao tsika dikan'izay mbola ilaina ilay vahoaka anamafy ny fitondrana eo amin'izay zany tsika amin'ny ila tonga saina hoe inona fahefantsika vahoaka fa tsy hoe atody fe iady ambato fa raha ohatra ka tena mafy ty vato lazainareo ty tsy nanao fifidianana izy fa tonga dia zay zany dia isy autoproclamé zay hoe izahay dia emperorany Madagasikara ary ny zanakay no andovany fitondrana mandra-patapitry ny génération rehetrarehetra mifandimby zay tsy faly amin'izay gadrainay raha tena masahy izy tokony izany manko ny ataony fa saingy tsy izay le izy mbola mody hoe mody manao vinanany fifidianana changement ny liste électorale refonte liste électorale vérifier ny anaranareo sao satria nahoana anareo tompoko ny fahefana any vahoaka ny fahefana any vahoaka izay ao Madagasikara ny fahefana tadidio izay zavatra izay ary io resaka kolokolo io tsy adiny mpitsara sy ny mpitondra sy ny rehetra fa any vahoaka rehetrarehetra ny tsy manaiky an'izany raha ohatra nareo ka tsy maintsy miditra amin'izay lalan'ny kolokolo izay dia tonga dia mijorofa volombela mba hahafana manatsahatra amin'izany fa raha tsy izay dia ohatr'izao foana tsisy masamy teny fa la loi du silence chacun pour soi zara nahita lalana hoe izy nahitana lalana tao dia en même temps mitohy foana le zavatra zao dia tsy haiko ina ny farahany mpaka io tsy haiko satria tsara fantatrareo zany atao hoe doyen paka zany dia doyen des juges d'instruction zany doyen des juges d'instruction zany no lehibe ny mpanao famitorana lehibe ny mpanao famitorana ao amin'ny pôle anticorruption izy zany no mendraikitra ny dispatch izy no mendraikitra ny grand dossier izy no mendraikitra ny fitsinjarana ny enquête sy ny dossier mandeha amin'ny juge d'instruction rehetra hafa izy zany lehibe ny juge d'instruction rehetra ao amin'izany atao hoe pôle anticorruption zany dia izay nefa dia omena olona ananana ataontsika hoe forte suspicion de corruption dia inona ny fandehany ny olona ohatr' izany sady vulnérable mora abaikobaikoana raha tena nanao corruption izy dia efa zatra manao corruption dia tanana zatra mitsotra ary ny olona ohatr' izany tsy antenaina nanao ininona ao et en même temps vao misy olona miproposé anazy zavatra dia efa avy amin'ny angatsiny ariny izy izay ny zavatra tiako tenena aminareo mikasika an'iny resaka raha isaigaigaty iny androany dia miverina eo indray iresaka momba ny code minier satria na tiatsika na sisika dia tsy maintsy resahana io fa be loatra ny zavatra en jeu ao anatin'le code minier be loatra ny
enjeu amin'io code minier io ary raha ohatra ka tsy mahay isika malagasy raha tsy mahay ny député andany an'io ampandany an'io amin'izao en l'état dia ho amidin'olona ambongadintsika amidin'olona ambongadiny io firenentsika io miaraka amin'ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny sy ny olona rehetrarehetra ao anatiny. Zay rehefa misaotra betsaka dia rehefa avy eo indray dans 15-30 minutes atsika miverina eto.